rehefa avy nitsidika ny faritry mampikony ny pasteur Meola ny alakamisy 20 Desambra 2024 dia nanohy ny diany ny azo ny faritry Borzina Port Berger ka niato kely teo amin'ny faritry Tsarasina rehefa nahita ireo voakaliana tia fantatra azo no sady efa niandry ihany koa ny fandalovany. Misy le maire ito Manadalao zany présidence Jabe Tsarasy arabaina remandreny ito Tanambao président conseiller ito Tsarasy eka président conseiller Tsarasy conseiller ito Tsarasy conseiller Jabe ito Tsarasy président Tsarasy président sorte président fandraisa eka teo no nanararotany lehibe ny Sojabe teo an-toerana ny ray aman-dreny be teo amin'ny tanàna ny tsodran'ny pasteur Meola ny amin'ny atidy lehibe izay iantsoroany. Kafady mirabanare zany izahay ary soro mony Andriamanitra kosa na tonga atsika rehetra niarany tafatafatito hoy zahay Tsarasy misotranao pasteur matonao isiony lasaka Andriamanitra ny manendry oka ale malasa zany zay mo zava-misy tendry Andriamanitra matona na sorana na zany mo tafita na zavatra hatao. Zany voalohany fialantsiny mafapitan'ire mandreny teo examera teo ande natora be son père fleur Sojabe agnatin'ny commune Tsarasy ny tenako ka nito zaho mamelogna resaky napetraka ny mandreny teo fisorogna manifahatongavanao dia araka ny teny mandreny teo sambania mandohana taminao niany ka raha ohatra ka tena ilatsika marina ianao nivahoaka ny Tsarasina na ny mpivavaka na tsy mpivavaka vonona iarety aminao pasteur. Ny tony dia avy eo ka avy hatrany dia niazo ny faritry Borziny ary efa nandrasan'ireo solotena ny Sojabe ny faritry Sofia fatratra na dia efa alina azy vao tafiditra teto Port Berger ny tenany.
rehefa avy niaona tamin'ireo sojabe moa ny tenany dia niazo indray ny radio national malagasy na ny RNM teto Port-Berger izay fotoana efa nandrasany maro handrenesana azy amin'ny alalan'ny onjam-peo. Na dia efa alina aza ny andro dia tsy nasakana ny pasteur Meola tsy hitafa tamin'ny antoko CFFM izany. Ireto fara moa dia efa niandry azy fatratra tao amin'ny hôtel Rupuis Port-Berger ka dia toy ny fanaony rehefa miaona amin'ny antoko CFFM dia misy hatrany ny fifanankalozan-kevitra arahana ady hevitra na malina ireo fantaniana manitikitika ny sainy maro. Voalohany malova zegny misaotra antsika jiaby andro fahalingalina aty mbola avy eto amin'ny toerana aty ny andro pasteur Meola ny mpiara-miasa aminazy ialana tsika fa hainareo mbola nandeha tamin'ny radio course à la montre. Misaotra anareo be da be andro fahalingalina aty mbola tafavory eto tsika mazava zegny fa misy raha manitikitika amin'izay tsika mba tianareo anontaniana amin'ny pasteur Meola. Misaotra anareo koa avy lavitra niazakazaka tonga eto mba ifampikorana antsika. Mbala famafisana zay zavatra ny Génary satria ny vahoaka eto Madagasikara tegna fahaelana nanova le politika kanefa le politika araka amin'ny teny anatireo igny misy politika tsara misy politika ratsy resaka tsy fandriampahalemana sisa maro vatofoko zany ny vahoaka amin'izy io fande aleo mijery totikaro politiky bembolo zany akatsy politiky mpangalatra politiky amaso vahoaka politiky tiavo namanao takandrignana zay le politiky ka igny sorane zany zavatra naboaka lahy fa zahay zany misy tenenazy matetitika politiky azahaza ny agnano sy ny tsy hagnano mitedy anao ko raha fa tediny hagnano di magnano ny tsy hagnano ny tsy hagnano ko za aminao tegna atsika iary fa name tanana amin'ny politika vorazana zany ampamisy firenena ty fa rendriky ty firenena ty na zisika ambany ko manomboka vo foto zisika ny ambony rendriky ka iny zany le teny petrakay zay zany volomagna ampenao amin'ny fara zikana amin'ny fara ziskana ananga ny comité de soutien misy zany satria olona tsika président de république zany tsy misy tsanga zany na base zay zany kisotra